Mihobio an'Andriamanitra ry tany rehetra. Mankalaza ny voninahitry ny anarany, omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no hitozan'ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra hiakohoka eo anatrehanao ka hankalaza anao, eny hankalaza ny anaranao izy. Iaraka ivavaka isika. Ray masino midera sy misorona manokana izahay no ny fitiavanao sy ny famindramponao taminay. Mbola ahafahany miankohoka manoloana ny voninahitra ao amin'ity maraina ity. Mangataka ny fandrianao ny fotoam-pivavahana any amin'ny isan-tokantrano izahay ka hidina ianao mba hitany zanakao sy ray avy sy vory androany. Ho aminay ny fiadananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tratra nyity sabata mahafinaritra ity. Ny fahasoavan'ny tompo anie dia ho amintsika tsirairay avy. Ny vahiny rehetra izay manatrika n'izao fotoana mbavaka izao dia arahabaina manokana. Eny, tsy ny eto toerana ihany fa ireo fianakaviana izay iray vala any ampitan-dranomasina any manolotra ny arahaba feno ho anareo koa izay tsirairay avy. Eny ary. Toizantsika ny fotoana amin'ny alalan'ny hira faha 400.
Manasa antsika tsiraray avy andray ny tenin'Andriamanitra baiboly ka anaraka ny vakiteny izay iorenan'ny toriteny amin'ity maraina ity. Ny vakiteny voalohany dia ny Efesiana 5 ka ny 9. Efesiana 5 ka ny 9. Rehefa izay dia eo amin'ny Efesiana ihany isika 5 ihany dia ny 9:4. Efesiana 5 ka ny 9:4. Rehefa samy nahita ny tsirairay avy dia ho vakitsika aminaran'i Jesosy izy ihany. Efesiana 5 ny 9:4. Misaotra n'Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Vakitsaka indray ny Efesiana 5 ka ny 9:4. Koa izany no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Hotahinana izany teny izany indrindra fa rehefa arahan'ny famelapelarana rehefa avy eo. Ankehitriny dia manasanao andefitra ny lohalika hiaraka iombom-bavaka isika. Ivavaka isika. Ry Jehovah Tompo, Andriamanitra rainay, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahay mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, Andriamanitra tompon'ny voninahitra rehetra ary efa anao izany. Ka amin'ity sabata maraina ity dia indreto izahay zanakao mandefitra ny lohalika manoloana izany fahalebiazanao izany ary manandratra mandrakariva ny saotra ny dera ny voninahitra ho anao rery ihany. Amin'izao fotoana manokana izao koa dia torotoro tokoa ny fonay, mahatsiaro ny fahotana izay nataonay, ireo fihodinana maro izay nataonay teo anoloanao. Andriamanitra ray eo, mamelà ny elokay, mamindrafo aminay tsirairay avy eto ary engany ny fotoana tahaka izao dia andraisanay famelan-keloka sy ny fanadiovana avy aminao tokoa. Ataovo tanteraka sy ho zava-misy eo amin'ny fiainana izany. Amin'ny fotoana sabata toy izao ray dia mitalao mandrakariva izahay ny mba hanatrehanao ny fotoana rehetra, indrindra ny androtsahanao ny fananao masina amin'ny fatrafeno ao anatinay tsiraray avy, ary ampianaro izahay hiaino sy hanaiky ho taren'ny lalina izany fananao masina izany. Aminay ihany koa dia mety misy ny ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ny sabatanao Jehovah dia sabata fanasitranana, ka mangataka aminao izahay any amin'ny anaran'i Jesosy ny mba hanasitrananao ireo tsy salama rehetra izay miara-miombom-bavaka amin'izao fotoana izao. Ny isa tokantrano tsiraray avy ihany dia kasio ny loharanona retona ka hody aminay indray ny fahasalamana, afanay mandrakariva midera ny anaranao. Misy aminay ny mandalo olana ihany koa Jehovah amin'izao fotoana izao dia kasio mandrakariva izahay, kasio manokana ny tsirairay avy ahatsapa fanamaivana avy aminao. Da io ihany koa reto namana izay hitondra ny hafatra avy aminao amin'ity maraina ity dia mba ho feno ny fananao masina izy ireo. Dia izahay mpiaino dia andray ny hafatra sarobidy ary hitondra famelombelomana ho an'ny tsirairay avy izany. Aminaran'i Jesosy no irina sy hanonana izany vavaka izany. Sunawake
fanolorantsika ny fahafolokarena sy mifanatitra ho an'i Jehovah isika. Manasanao a andray izany ianao fa afaka mangina. Amen. Nanao lohalaharana an'Andriamanitra Enoka, Davida, Abrahama. Ary ianao koa izay manaraka izao fotoana izao, moa ve manao lohalaharana an'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanao? Fa inona no tombontsoa azo amin'ity fanaovana an'Andriamanitra ho lohalaharana ity? Izao ny voalazan'ny Malakia 3:7 ka ny 10:10. Malakia 3:7 10:10. Hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahinana manana ambiampy ho anareo. Izay ny tombontsoa izay ho raisintsika amin'ny fanaovana an'Andriamanitra ho lohalaharana. Inganeka hanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika. Fa afaka isika. Andriamanitra rany masina tsara indrindra ny an-danitro, teraina sy ankalazaina romy amboninahitra ianao, satria Andriamanitra fitiavana. Ingane ianao tokoa no lohalaharana eo amin'ny fiainanay, ka androtsaka fitahiana ho an'ny tokantrano tsirairay avy ianao. Dia tahiry izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany. Amen. Anolorantsika ny fanatitra dia ataontsika ny hira 700. Amen. Miarabantsika ankizy rehetra indray antratra fotoana manokana izay natokana ho antsika izao. Alohan'ny anomboantsika ny fotoana ho antsika dia andeha hiaraka hanao ny hira oramamy isika, dia hiaraka hira mafy daholo isika rehetra ho fiterahantsika an'Andriamanitra. Tungai
alohan'ny andraisantsika ny afatra rakizy a dia andeha isika aloha hivavaka. Jehovah Andriamanitra ay tsara fo masina indrindandro sotranao satria mbola afaka mandray ny teny avy aminao indray izay ankisy amin'ity sabata ity. Koa aoka ary ny lesona izay horaisina eto dia ny fanahinao mihitsy no ampitoetra izany ao anatinay tsiraray avy. Aminaran'i Jesosy no angatana vavaka. Amen. Ny fianakaviany nantenaina rakizy a dia fianakaviana manana fomba fiainana kristianina. Ahoana izany fomba fiainana kristianina lazaina eto izany ary? Isaky ny rehefa tonga ny hariva dia manokana fotoana dia mivondrona eo daholo ny ankohonana rehetrarehetra. Ary rehefa mivondrona eo ny ankohonana dia mamaky teny avy eo amin'ny Baiboly dada dia mivavaka dia miteran'Andriamanitra ary rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia samy milaza ny momba ny tontolon'ny androny avokoa ny fianakaviana rehetrarehetra. Milaza ny zavatra nahafinaritra azy, milaza ny zavatra nanahirana azy, ny zavatra mila nampihinana azy, milaza indrindra ny fanandramana ny ainany miaraka amin'i Jesosy. Satria ity fianakaviana ity dia manana drafitra isan'andro isan-kerinandro hoe amin'ny herinandro ity dia manao asa soa amin'ny olona ny tanjontsika. Amin'ny herinandro manaraka indray dia manampy olona isika. Amin'ny herinandro manaraka indray dia mivavaka ao amin'ny olona anankiray isika. Indraindray izany dia atao ao anatin'ny 5 andro mizezy. Ary rehefa notanterahana ity fahazarana tsara ao amin'ny tokantrano ity dia tonga ny fotoana iarahana mivavaka. Dia nivavaka izy ireo, vavaka fangatahana famelan-keloka sy vavaka fitahiana ho andro rehetra izay nanao zavatra tsy mety ho amin'ny tena ny vavaka natao tamin'ity andro hariva ity. Dia nivavaka izandry kely hoe Jesosy io, tahio ilay ankizy nasika tamiko, hampio izy mba hanana toetra tsara. Nivavaka nantenaina kely hoe Jesosy io, misy ankizy tady amonomono anahy Jesosy any am-pianarana, mamelay elokazy ianao ary ampio ny ray aman-dreniny amin'ny fitaizana azy. Tahaka izany ny vavaka atao amin'ity fianakaviana ity. Ineny kosa indray dia nivavaka hoe saika nisy nangaro-paosy androany Jesosy ka miangavy ianao mamelay eloka an'iny olona iny ianao ary tahio manokana izy. Ireo rehetra izay tady nisy ratsy ny ankohonanay dia ianao Jesosy eo no hitahy azy ireny ary mifanahinao tsy hiala ao amin'izy ireny mba hahatonga azy ireny koa ahitanao Jesosy. Tamin'ny fotoana io rakizy rehefa vita ny vavaka ny rehetrarehetra dia lasa natoro ny fianakaviana. Kay tao an-trano tao nisy mpangalatra efa niafina. Ary rehefa nare mivavaka ny ankohonana, mitalao an'ireo rehetra izay tady anisy ratsy n'ilay ankohonana ity mpangalatra tafitra tao an-trano ity dia niasa tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Satria izao mantsiny ny teny izay novakiny dada rehefa nanao fampaherezana ho amin'ny fianakaviany dada tamin'izay fotoana izay hoe ao amin'ny Efesianina 5:9 ka hatramin'ny 10:20. Manasa antsika rakizy hamaky izany teny izany. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikaloha ao am-ponareo ho an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manaiky amin'ny fahatahorana any Kristy. Rehefa nandray zandraka izy ity saika hanao ratsy tamin'ny ankohonana ity dia faly izy satria misy mivavaka ho azy. Ary rehefa tsapany fa afaka ny hanao fahagagana eo amin'ny fiainan'i Jesosy dia niendrasany ho lasa matory daholo ny fianakaviana rehetra. Dia rehefa nangina tao an-trano dia ilay Baiboly sisa no hitany teo ambony latabatra dia iny rakiziny nalainy tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa lasa nandeha nivoaka ny trano izy dia tonga tany an-trano dia vao nisokafany tahaka izao ny Baiboly dia tao amin'ny salamo no tenin'Andriamanitra izay voavaky nyity namana izay
nandray ny teny ity. Ary rehefa namaky izy ny zavatra voalaza tao amin'ny salamo dia hoy ny tenin'Andriamanitra taminazy hoe Jehova efa nandinika ianao ka mahalala. Ianao mahalala amin'ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fantatr'Andriamanitra daholo ny aleha rehetrarehetra ary dia nifona tamin'Andriamanitra izy, nibebaka tamin'Andriamanitra izy. Ary tao anatin'izay fibebahana tena izay dia namboarin'Andriamanitra ny fiainany. Nomen'Andriamanitra azy izy ary nampahitan'Andriamanitra azy fa manana iraka manokana ihany koa azy Andriamanitra hanasoa ny hafa. Ny lesona antsika androany izany rak'izay izao. Tsarovy fa ny vavaka izay ataonao amin'ny fotoko ho an'ny hafa, mangataka famelan-keloka ho an'ny hafa, mitady ny soa ho an'ny hafa, dia tsarovy fa tena miditra an-tsehatra Jesosy Kristy amin'ny fiainan'ireny olona ireny ary manova ny fiainan'i Jesosy mba hahatonga anazy koa ahitan'i Jesosy Kristy. Ka manasa antsika ankizy rehetra manokana fotoana ho an'ny hafa mandrakariva. Andeha isika ankizy hiaraka hivavaka. Jesosy malalo misaotra satria manova fiainana n'olona maro ny vavaka. Ampianaro ary izahay ankizy hivavaka ho an'ny hafa, hivavaka na dia ho an'ireo izay mety tsy ho tianay ary dia hifona ho azy ireny izahay, fa ampianarinao kosa izahay hifankatia, hanohana ny hafa ary hanampy ny hafa. Ary mangataka izahay Jesosy malalo mivavaka izay mipolotra amin'ny vavanay ankizy dia ho toavinao ary ho valianao araka ny lempiasa amin'ny famindramponao. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany vavaka. Amen. Ho fanomana antsika ny fo mampanahy antsika amin'ity tapany maraina ny fotoam-pivavahana ity dia andeha antsika hindrana ny atoko-pihira hialoha lalana ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony.
ny tena fifoazana marina izay no rivotra izay iainan'ny fiangonana advantista maneran-tany amin'izao fotoana izao. Noho izany amin'ity maraina ity isika dia iresaka manokana ny tsy ambaratelo ny fifoazana sy ny fanavaozana. Ireo manam-pahaizana dia sahirana mihitsy mitady ny tsy ambaratelo. Atao ahoana ny mba anomezana aina ireo olona maty. Misy tantara aza izay mitantara ny Dr Frankenstein izay niezaka mba hanangana ny maty, indrindra nefa fa tsy naomby izy. Ary ny manam-pahaizana maro dia samy tsy nahita. Ka eo amin'ny fiarahamonina dia tena inisan'ny olana ngeza be tsy voava ny amin'ny fahafatesana. Fahafatesana ara-nofo no resaka eto. Dia toy izany koa ny fahafatesana ara-panahy. Eo amin'ny lafiny ara-panahiny koa dia misy olana ngeza be ny fahafatesana ara-panahy. Ary tao anatin'ny fahatsapana sy ny fahitana izany ny apôstôly Paoly no nanoratra taratasy ho an'ny fiangonana kristianina tany Efesosy ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina 5 ny 4:10 izay voavy novakiana teo. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Ry havana, manasa aisianao Andriamanitra mba hatsapa fa mila mifoy isika ary mila mitsangana isika fa Andriamanitra dia manana programa hampahazavatsika ao anatin'izao aizina ara-panahy izay mianjady eto amin'izao tontolo izao. Raha ny tantaran'ny fiangonan'Andriamanitra no jerena ao amin'ny soratra masina dia misy fanoharana be dehibe entin'Andriamanitra maneho milaza ny fiangonany. Anisan'izany ohatra ny Virjinina 10 tao anatin'ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy. Anisan'izany ny Laodikia tao anatin'ny taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana 7 avy amin'ny Kristy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Toy izany koa ny tany mboaloboky ny tompo, ny aviavy tsy mamoa, reny rehetra reny dia entina nehoana ny fiangonan'Andriamanitra. Fa misy fanoharana iray izay anasako anareo, rahantsika mijery amin'ity maraina ity dia izay fanoharana voasoratra, voatantara ao amin'ny Ezekela 7:30. Ezekela 7:30 dia misy tantara izay miresaka mahakasika ny fiangonan'Andriamanitra. Eo amin'ny 1:1 amin'ny 7:30 dia toy izao ny fahitana naseho an'i Ezekela mpaminany. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova ahy nivoaka dia napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana aho. Ry havana, zany sary izany no nampahitan'Andriamanitra ny Ezekela mpaminany dia lohasaha izay tena feno taolana. Lohasaha feno taolana. Ny 2 dia toy izao ny voalaza, ary nitondra ahy nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ry havana, zany fahitana izany no naseho an'i Ezekela mpaminany. Lohasaha anankiray midadasika, lohasaha feno taolana, ary voalaza ny 2 fa betsaka dia betsaka ny taolana. Voalaza ihany koa maina dia maina ny taolana. Zany no sary naseho an'ny mpaminany Ezekela. Fa iza moa no aseho ny reto taolana maina dia maina ireto, taolana tena betsaka dia betsaka, fa iza moa? Ny 1:10 dia ny tapany voalohany no mamaly an'i Ezekela Jehova. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo taolana ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra. Ry havana, ny fiangonan'Andriamanitra marina tamin'izany fotoana izany dia ny taranak'Israely. Fa eto anefa dia nasehon'Andriamanitra amin'ny taolana maina dia maina ny fiangonany marina tamin'izany fotoana izany. Fa inona no niseho? No dia latsaka
tao anatiny fahamainana tanteraka ny fiangonan'Andriamanitra. Ry havana, nisy fiemorana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, ary dia tonga tao amin'ny fangatsiahana, ary ny fangatsiahana nitarika torimaso ara-panahy, ny torimaso nitarika fahafatesana ara-panahy, hany ka mahatonga Jehova milaza manao hoe maina dia maina ny fiangonany tamin'izany fotoana izany. Ao anatin'izao vanim-potoana izao koa ry havana, eto amin'ity zao tontolo izao misy atsika ity, dia zavatra fahita ihany koa ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fangatsiahana, ary ny fangatsiahana mitarika torimaso ara-panahy, ary ny mety hitarika fahafatesana ara-panahy mihitsy ny azy. Ary tsy mahagaga teo ambany fitarian'ny fanahy masina ny komity ny fiangonana advantista maneran-tany no nanapa-kevitra fa ity boky ity, ny tena fifoazana marina, no andeha indray ho vakiana, ho dinihana satria tsapa ny fisian'ny torimaso ara-panahy. Ny fanontaniana mipetraka ao amin'ny bokin'i Ezekela eo amin'ny 9:7 dia hoy Jehova tamin'ny Ezekela mpaminany: ry zanak'olona, moa mety velona ihany va ireto taolana ireto? Fanontaniana napetraky Jehova tamin'ny Ezekela, moa mety ho velona? Alevo sary an-tsaina tsara fa maina dia maina ny taolana. Raha ny fijery azy amin'ny maha olona, tsy misy intsony antenaina ny foazana izany. Raha ny siansa sy ny fahaiza-manao ny zanak'olombelona no jerena, dia tsy ety intsony zany hoe taolana efa maina no velona indray. Fa eto Jehova dia manontany ny mpanompony: ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Mety ho kivy angamba ny pastora, ny loholon'ny fiangonana, mety ny komity ny fiangonana ka mieritreritra misy membre efa tsy misy antenaina intsony. Fandroany ny fiakana ho atsika mpitarika fiangonana. Mbola manontany Andriamanitra: ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Noho izany, aza kivy isika ny amin'ny fahitana ny toe-panahy iainan'ny membre anankiray ao anatin'ny fiangonana, na toe-panahy iainan'ny olona vitsivitsy na maromaro ao anatin'ny fiangonana. Aza kivy isika raha mandinika ny fiangonana ka mieritreritra hoe tsy misy intsony antenaina. Fa Andriamanitra androany dia milaza: moa mety velona ihany va ireto? Raha Ezekela moa dia tsotra ny valiteniny: Jehova Tompo, ianao no mahalala. Fetsifetsy Ezekela, naseny Jehova no mamaly, ianao no mahalala. Tsy te hamaly Ezekela ka ilaza hoe mety, satria ny taolana maina ve mety ho velona? Tsy te hiteny izy hoe tsy mety ihany koa. Ilaza izy hoe mety, ny finoany tsy ampy, manoloana ilay fahamainana tanteraka sy fahafatesana tanteraka. Dia hoy Jehova amin'ny 9:4, dia hoy indray izy tamiko: mamina ny amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe ry taola maina, mienoa ny tenin'i Jehova. Ry havana, tsotra ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Ezekela. Maina dia maina ny fahitana ny fiangonana, fa ny anjara ny Ezekela dia ny mamina ny amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe ry taola maina, mienoa ny tenin'i Jehova. Tsy atao fialan-tsiny ny fahitana ny toe-panahy mangatsika sy toe-panahy matory ao anivon'ny fiangonana. Eny toe-panahy mety maty aza, tsy atao fialan-tsiny ny fahitana izany eo amin'ny olona iray na olona maromaro, ka tsy hitoriana teny amin'ilay olona. Fa eto Andriamanitra mbola manome tsirim-panantenana, fa azo atao mamelona maina dia maina amin'ny fiatomboan'ny mpanompony izay aminany sy hitory-teny amin'ny mpianatra, amin'ireo izay verina fa matory maty, fa mila miaino ihany koa izy ireo. Ny anjarantsika mpitarika fiangonana izany dia ny tsikivy manoloana ny mety fahitantsika ny toe-panahy, fandao aminany ka hitory-teny, ampianatra mandrakariva, andeha ataontsika azo antoka fa mandre ny fampianarana ataontsika reny karazan'olona zay verina fa matory ireny, reny karazan'olona zay verina fa mety maty ara-panahy akory azy. Raha tsy manatona ny fiangonana izy, andao antonony
andao resahana ataontsika azo antoka fa mandre izy ny afatra avy amin'ny Jehova zay hoentsika ho an'ireny karazan'olona ireny. Raha ao am-piangonana moa dia ataovy re ao am-piangonana ny afatra avy amin'Andriamanitra. Anisan'izany ity boky ity. Ataovy azo antoka fa mandre ny fiangonana, fa izany ny fiatombohan'ny fahavelomana ara-panahy. Dia nataon'i Ezekela izany amin'ny andininy 7. Dia naminany aho arak'izay efa nandidina ahy, ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika, sady nifanatona ny taolana, samy nanatona ny taolana namany avy. Ry havana, mahafinaritra be mahita an'izany sary izany. Taolana maina dia maina, miparitaka amin'ny loha samy midadasika. Dia indro Ezekela fa naminany sy nitory-teny, ary dia nisy feo reny ireo taolana ireo, dia nanomboka nihetsiketsika ny taolana, nifanantona ny taolana, ary nanantona ny namany. Indraindray manko raha voakivy isika ka tsy maminany, tsy mitory-teny, dia tsy afaka nihetsika ireo heverina fa mangatsika matory ao anatin'ny fiangonana. Fa noho ny ezaka nataontsika, naminany isika, nitory-teny isika, nanantona isika, nataontsika nandre ny afatra avy amin'Andriamanitra izy ireny, afaka manantena isika fa nomboka hifanantona izy ireny. Ary anantona antsika izy ireny, na dia nandao ny fiangonana ela aza, dia nomboka hiverina indray anantona ny fiangonana. Zao anefa faminaniana voalohany eto no natao, dia ampina ampitsiketsika, ampina ampifanantona, fa tsy afa-po Andriamanitra, tsy afa-po Andriamanitra amin'ilay fihetsehana, amin'ilay mifanantona. Fa ny 9 hoy Ezekela, ary hitako fa indro naniry ny ozatra, naniry ny nofo, ny sarona hoditra izy. Jereo tsara zany sary izany. Nanomboka hita teo aminy ny endrika maha-olona, fa teo aloha taolana, tsy misy endrika. Ankehitriny kosa mitafy nofo, ozatra, misy hoditra. Noho izany fa manomboka hiteny aminy ny endrika maha-olona azy. Faminina voalohany anefa izay. Dia izao ny teny Ezekela, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Mbola tsy ampy zany le ezaka voalohany. Fa le ezaka voalohany dia nampisy endrika an'ilay olona, fa tsy mbola nisy fofinaina. Izay nahatonga an'i Jehova niteny tamin'ny Ezekela amin'ny 7 manao hoe maminany amin'ny fofinaina. Eny maminany ry zanak'olona. Ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao ny lazain'i Jehova Tompo, manatona avy amin'ny rivotra 4 ry fofinaina, ka tsotsofo ireo voavony ireo mba ho velona izy. Ry havana, tsy afa-po Andriamanitra raha toko mana endrika ivelan'ny fiangonany. Tsy afa-po Andriamanitra amin'ilay ezaka voalohany. Tsy afa-po Andriamanitra amin'ny faminaniana voalohany izay mampisy endrika ny fiangonana. Tsy afa-po amin'ny endrika ivelany Andriamanitra. Mandeha tokoa ny fifoazana. Mety misy olona nambomboatra ny endrika ivelany. Tsy afa-po amin'izany Andriamanitra. Fa Andriamanitra tia hampisy aina ny fiangonany, dia tonga ny faminaniana faharoa. Ary efa nataon'i Ezekela ny faminaniana faharoa 10, dia naminany araka izay efa nandidina ahy aho, ka dia nidira ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy, marobe dia marobe tokoa. Ry havana, mahafinaritra any mpiafarany tantara. Fa rehefa naminany fanondroany Ezekela ny amin'ny fofinaina, dia nidira ny fofinaina ireo, ary velona, nijoro tamin'ny tongony. Izany ny fanirian'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Nisy faminaniana anankiroa nataon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Ny faminaniana voalohany nampihetsiketsiky. Ny faminaniana faharoa nampisy aina
ary nampitsangana. Ny soratra masina dia milaza fa tena ilaitsika ny faminaniana anankiroa. Ny faminaniana voalohany dia nampisy ny Baiboly, nanomezana ny Baiboly ka mahatonga ny fiangonana afaka mampiasa tsara ny Baiboly. Fa ny faminaniana faharoa kosa, mbola nampiasa nanome faminaniana faharoa Andriamanitra dia tsy hoe fanahy ny faminaniana. Ary rehefa raisina ny faminaniana anankiroa ireo dia hijoro amin'ny tongo ny fiangonana. Zay mahatonga ny lohatentsika hoe tsy ambaratelo ny fifoazana sy fanavaozana. Raiso ny Baiboly, faminaniana voalohany, fa ampiampetsika ny fiangonana, ampisy endrika ny fiangonana. Fa rehefa raisina ny faminaniana faharoa, ny fanahy ny faminaniana, dia hijoro ny fiangonana araka ny tokony ho izy. Ary izany indrindra ny programan'Andriamanitra ho ahy sy ho anao, ho an'ny fiangonana. Tsy hijanona amin'ilay faminaniana faharoa, faminaniana voalohany izay mampisy endrika, fa andray ny faminaniana anankiroa, ny Baiboly, ny soratra masina, miampy ny fanahy ny faminaniana. Andray ireo toromarika avy amin'ny fanahy ny faminaniana. Ka dia natao ny ezaka amin'ny alalan'ity boky ity, raha mbola tsy manana ianao mividiana, mamaky, rehefa namaky ianao, raisy ny torohevitra ao anatiny, ampiaro amin'ny fiainanao, fa ho hitanao, fa hijoro ianao. Ka androany, dia manasanao ny Tompo mba hamaly ny antso-pitiavany. Ilay vaky teny no vakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, Efesianina 5:7-10. Miantso anao ny Tompo manao hoe mifoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty, dia ampahazavanao Kristy. Aza mieritreritra ny teninao efa maina dia maina, ka tsy hisy fanantenana intsony, fa androany Andriamanitra dia manome tsiry fanantenanao anao, fa azo ny olona anankiray maina dia maina ny mifohy indray. Ka androany, raha irinao ny fo amin'ny toromaso ara-panahy, raha irinao ny tsangana amin'ny maty araka amin'ny programan'Andriamanitra ho anao, raha irinao ny ho ampahazavain'Andriamanitra ny fiainanao, manasanao ao hitsangana androany. Raha irinao ny ho tonga amin'ny tena fifoazana marina, manasanao mba hitsangana. Satria efa mahita olona mitsanganao, ary ampinoana koa no ahitako anao any amin'ny tokantrano any izay mitsangana. Andeha isika hiara hivavaka. Ray masonao, misaotra anao izahay no ny teninao. Toa mahatsapa tokoa manko izahay, fa tena mangatsika, matory, maty ara-panahy, eny, maina dia maina mihitsy aza. Fa androany misaotra fa mbola manome fanantenana ianao. Maniraka ny mpanomponao ianao, mba aminany sy hitoritena mpianatra anay, mba ampifoanay. Androany dia mijoro sy mitsangana izahay, te hifohy izahay, tanterao aminay ny teninao, hampahazavanay ianao. Ka raha toa malemy izahay teo aloha, atafio ny hery avy aminao, dia atanjaka ary hijoro, andeha araka ny fahamarinanao. Dia mitahiny tsirairay avy izay namaly ny antso any amin'ny isa-tokantrano, hampahazava azy ireo anie ianao araka ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irikumba uiraka ani
itanaku iraure iasa mafiuana izara hangume anala fasairanana sachi mazana mitumuna fatimana nifumbatiana rasenda ukamanana itea riratu manulu tena muana kanefa tiaju izayana misichaka nifuku rasuna irakichaminifuna intia anamyasana nisayuku nivavaku atraminy sofiko satrana niasy sy nananavitrahanao soloy avaozy anoanao itokiko yanao iherire no auka upanzaka itea riratu manulu tena uana kanefa tiaju izayana misichaka nifuku rasuna irakichaminifuna intia anamyasana mbola ivavaka isika ray masino mitera sy misotonao manokana izahay no ny tombontsoa sy ny fitahina zay nomenao anay tamin'ny lalan'izao fanompo-pivavahana manokana izao sapanay fa tena tianay tokoa ianao ka sy naniraka fosiny an' Jesosy mba ho faty isolo anay mba hahafanao mamela ny elokay mbola manomana planina koa ianao hamonjena nay tsirairay avy koa tanterao amin'ny isambatan'olona ny famonjenao iravy izay ankehitriny anatin'izao fotoam-pivavahana izao fa ny fiadananao amin'ny isambatan'olona ny fahasoavanao anie hanomba ny tsirairay avy ka ao anatin'ny fanantenana fa velona izahay ka ho tanteraka aminay le teny hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavahnao hampahazava ny fiainanay tsirairay avy anie ianao tsy niara-panahy ihany no hazavainao fa niara-nofo ny tsirairay aminay ihany koa dia ho hazavainao anie izany amin'ny anaran'i Jesosy amen.